Fahameravatsika tsirairay avy indray satria ity lahady maraina fa 9 volana May alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Ilanay tsara andriasan-danitra mbola velom-pisaranao izahay ny amin'ny tombonandro sy ny tombo-taona izay omenao anay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny fitahianao, misaotra ny amin'ny fankahirezana izay omenao anay manjakariva. Irina ihany koa raha mba ho fitahiana ho an'ny hafa izahay ka tsy ny maha-olona anay no hita fa ny fitiavanao ny tena ho hita eny amin'ny hafa. Tenena rehefa voninkainao anao izahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe finoana miamitombo. Alaina amin'ny Hébreu 1:10 manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Tonga ny fotoana tokony hiandrandratsika fitahiana lehibe avy amin'ny Jehovah. Tsy maintsy mijona mifenitra ambony kokoa izay mahakasika ny finoana isika. Kely loatra manko ny finoantsika. Tenin'Andriamanitra no tokony hampitondra antsika ho amin'izany. Tsy maintsy raisintsika ho amin'ny tokony ho izy ary tokony hinoantsika ny teny rehetra izay voaraikitra ao. Ny fisian'izany eo amin'ny fiainantsika no ahafahantsika mitaky fisondrotana lehibe ary ho tonga amintsika araka ny finoantsika izany. Lehibe lavitra noho an'izay heverintsika mihitsy ny hevitry ny fiasan'ny finoana. Midika ho fianteherana tena izy amin'ny teny izay lazain'Andriamanitra mazava izany. Ary tokony aseho amin'ny asa ataontsika ny finoantsika fanao araka izay ambarany tokoa Andriamanitra. Tsy natao hiemotra ary tsy natao hijanona na ihany koa tsy hihetsika tsy akory ny fiainan'ny zavaboary. Tsy maintsy mandroso isika, tsy maintsy miasa amin'ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana sy manadio ny amintsika rehetra amin'ny aloko ny fitiavan'ny tena rehetra. Tsy ny tenantsika ny tokony riariantsika fa Andriamanitra. Aoka tsy kolokolony tsy finoana isika, tsy maintsy manana finoana izay miazona an'Andriamanitra amin'ny teniny isika. Ny tena finoana marina dia miorina amin'ny fanaovana arak'izay nasain'Andriamanitra atao fa tsy mamorona zavatra izay tsy nanomezan'ny baiko tsy akory. Ny rariny, ny fahamarinany, ny famindram-po ireo dia avoan'ny finoana. Ilaintsika ny mandeha araka ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa izay dia ho voan'ny finoantsika ny asa tsara. Tsy maintsy ho tsara aloha ny azo vao hitondra voatsara. Tsy maintsy manolo tena amin'ny fahafenonan'Andriamanitra isika. Indre izany sa naseho teo anoloako. Tsy maintsy miasa lalina ao anatin'ireo vahoakantsika isan'andro ny fanan'Andriamanitra. Tsy maintsy manana finoana izay miasa amin'ny fitiavana izy ireo. Finoana avy amin'Andriamanitra izany. Rehefa miasa amin'ny fitiavana ny finoantsika tahaka ny fitiavana izay nasehon'i Kristy teo amin'ny fiainany dia ho mafy orana izany. Saingy tsy ho velona ao anatintsika i Kristy raha tsy miala aloha ny izaho ao anatintsika ary manana fandavantena, manana fanetretena isika ary manaika fa tsy afaka manao na inona na inona raha tsy amin'ny alalan'i Kristy irery ihany. Dia izany tokoa ny hiriko aminao, ahafahanao mahatsiaro fa tsy manan-kery isika raha tsy noho ny aminy, kanefa kosa rehefa matoky azy isika dia mahavita ny zavatra rehetra. Amen. Iranay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ifonanay aminao ny tsy fahamendrehanay, indrindra ny fandehananay amin'ny herin'ny tenanay ka mangataka aminao izahay ankehitriny mba hialoha lalana anay amin'izay rehetra ataonay tsirairay avy rehetra, ka aoka ny herinao tokoa no herinay ary aoka izay sitraka ao ihany no ataonay. Anaran'i Jesosy. Amen. Saru
Sei piano